Fiaikana teo amin'ilay tany, fiaikana teo amin'ilay tany. Manasanao aharitra hatramin'ny farany, aoka iny ampilatananao ny fitaovana, ny lesona sy ny taridalana ary ny baiboly. Miaraba antsika rehetrarehetra indray, ampifaliana no iaonana isan'andro ho anao any amin'ny toerana maro samihafa. Faly izahay miaraka aminao indray, miaraka andinika ny ten'Andriamanitra amin'ity andro an'ity. Tonoina mandrakariva aminao ny fiadanan'ny Tompo mba hanjaka eo aminao sy ny ankohonanao. Hivavaka ary isika raha nomboka izao dinika izao. Andriamanitra ray eo, endre zany atsaranao, asehonao amin'ny fiainanay. Mamindra fo aminay sy miantra aminay isan'andro ianao, ary mbola mitahiry anay ao anatin'ny fahavelomana. Tsisy herinay na tanjakay fa noho ny fahasoavan'i Kristy no matoy izao anay, ka dia misaotra izahay. Misaotra ihany koa ny amin'ity fandarana ity izay ahafahanay mandinika indray ny teninao. Tompo tomoe raha te amponay, ary aoka ianao anaisotra esorinao ny hevitra mampisaraka anay aminao. Dia fontosi ny fanena masina ary izay ankehitriny, mivavaka tononona sy angatana amin'anaran'i Jesosy. Amen. Ny andinina tao tadina dia Zakaria 7:20. Miverena ho amin'ny fiarovana mafy ianareo mpifatotra manana ny fanantenana. Anio no anambarako hoe anonitra roa eny ho anao ao. Teny fikasana mahafinaritra avy amin'ny mpaminany Zakaria izany omen'Andriamanitra antsika amin'ny andininy tadina izany. Ao amin'ny Josoa 3:10. Josoa 3:10 dia ahitantsika ny nandidin'Andriamanitra Josoa mba hizarana ny tany, ilazana ny anjarany tsiraray avy. Andriamanitra mihitsy no teny hoe zarao. Amin'ny fotoana io efa mandroso zokiolona, mandroso fanterana Josoa, kanefa dia izao nankinina taminy ny fizarana ny tany. Fanomezana avy amin'Andriamanitra ny tany Kanana. Averitsika indray mandeha, tena fanomezana avy amin'Andriamanitra ny tany Kanana. Kanefa nisy fiakana teo anatrehan'izany, teo zavatra izany, ny fakana izany tany izany. Nandritra ny 400 taona, taonjato maro, andevy taonjato maro ny zanak'Israely. Tsy nanana fahaiza-manao ara-tafika mba hakana ny tany izy. Tsy nanana fomba ahafahana mahazo ny tany Kanana. Eny fa na dia ireo Egyptiana izay nampanompo azy ireo ary tsy nahavita ny sahana manontolo ny fiezahana haka ity tany Kanana ity. Kanefa ireo Egyptiana ireo fantatsika tsara ny fahaiza-manao sy ny fitaovana ampy hitrenany izany. Kanefa dia izao firenena kely anankiray nandevozina teo aloha no asaina maka ny tany izay tsy hain'ny tompon'izy ireo teo aloha izay nofezina akory. Raha azon'izy ireo izany tany izany dia noho ny fahasoavan'Andriamanitra irery ihany, fa tsy noho ny ezaka ataony manokana. Ny Egyptiana tsy sanaka an'izany tany Kanana izany, fa reto olona nandevozina ny taonjato maro no nasaina nanao fiaikana haka izany tany izany, ary fantatra tsara fa tsy azon'izy ireo ny tany amin'ny ezaka ataony, fa noho ny fahasoavan'Andriamanitra. Ary mpiara-midinika namana, mila mandrakariva ny fahasoavan'Andriamanitra isika amin'ny fanaovantsika zavatra. Ilaitsika isan'andro izany. Azon'ny Israely ataony ny ainam-pilaminana amin'ny tany izay efa nomen'Andriamanitra olovan'izy ireo. Izy ireo mantsy no nomena zo ara-dalàna honona amin'izany ao anatin'ilay tany, saingy Andriamanitra no tena tompony izany tany izany. Tsy maintsy mifanandrify amin'ny fanapa-kevitr'Andriamanitra ny valitenin'ny olombelona eo amin'ny toe-javatra atao rehetra. Averiko indray mandeha, tsy maintsy mifanandrify amin'ny fanapa-kevitr'Andriamanitra ny valitenin'ny olombelona eo amin'ny zavatra atao rehetra. Amin'ny Josoa 3:10 mantsy dia ahitantsika ilay baiko nomen'Andriamanitra ao amin'ny andininy 7 dia hozy hoe ary ankehitriny zarao izao tany izao ho lovan'ny firenena sivy sy ny atsasaky ny fireneny Manase. Misy fizaran-tany izay natao asehony tapany voalohany ny bokon'i Josoa io
ny fomba nanomezan'Andriamanitra ny tany tamin'androany Kananita, ary ny tapany faharoa kosa dia mitatitra ny fomba nakany Israely amin'ny alalan'ny fonenana izy ireo tamin'izany toerana izany. Maneho an-tsary antsika ary mpiara-midinika namana ny famonjena zany dingana samy hafa fakana an-tany Kanana zany. Tahaka ny Israelita dia tsy mahay manao ny inona na inona izy ireo mba hahazahoana famonjena. Dia tahaka an'izany koa isika tsy mahavita ny inona na inona isika fa noho ny amin'ny Jesosy Kristy irery ihany. Mba ahafahan'ireto Israelita mahazo ny tombotsoa ary amin'ny fanomezan'ny Andriamanitra io, dia tsy maintsy noraisin'izy ireo ny andraikitra mifandraika amin'ny fonenana tao amin'ny tany. Tahaka an'izany koa isika tsy maintsy mandalo ny dingan'ny fahamasinana amin'ny alalan'ny fankatoavana mpitiavana, ireo fitakiana mifandraika maolo-pirenena ny fanjakana lanitra antsika no ahafahantsika mahazo ihany koa ilay fanomezana omen'Andriamanitra antsika rahatra izay. Averintsika indray mandeha tsy maintsy mandalo ny dingan'ny fahamasinana amin'ny alalan'ny fankatoavana no ahafahantsika miditra amin'izany toerana mahafinaritra izany. Fanomezana mahatalanjona no atolotr'Andriamanitra ao antsika. Kanefa mety ho veritsika izany raha manao tsirambina ny amin'izany izaho sy ianao. Androany ary noho ny amin'i Jesosy dia azontsika atao no mahazo izany fanomezana izany. Ao boky ny Efesiana no amaranantsika azy. Efesiana 4:9-9 sy 10-9. Zao no voalazan'ilay teny amin'ny anarana Jesosy. Fa fahasoavana no namonjena anareo amin'ny finoana. Ary tsy avy aminareo izany fa fanomezana avy amin'Andriamanitra, tsy avy amin'ny asa fandrao isy hirearea. Mila isan'andro isan'andro ny fahasoavan'Andriamanitra izaho sy ianao. Ilay fahasoavana Kristy, ilay fahasoavan'Andriamanitra. Kristy ilay menantsika mba hahafahantsika mahazo izany tombotsoa eo amin'ny fiainantsika isan'andro isan'andro. Andriamanitra anie hita ianao ka ny tontolo andronao androany dia tontolo andro izay angatao mandrakariva ny fahasoavan'Andriamanitra hiara-dalana aminao. Ento koa fahasoavana sy famindrambò no anaraka ahy amin'ny andro rehetra iainako. Hoy Davida ao amin'ny Salamo 119. Dia tahaka izany koa mba fanapakevitro raisinao androany. Raiso iaino takio ny fahasoavan'Andriamanitra fa izay no zava-dehibe, izay no tsy ambaratelo hietrentsika tontolo androany. Hivavaka antsika ankehitriny. Ray mahalala ny an-danitro, misaotranao izahay ny amin'ny taridalana omenao anay indray androany. Misy fiaikana tokoa eo anoloanay. Marina fa omenao anay ilay fanomezany teny fikasana, kanefa dia mila anay mba hiaina mpahamasina sy ny fankatoavana eo anatrehanao izahay. Tsy vitanay izany fa mila ny fahasoavanao izahay. Koa aokary ny fahasoavanao Kristy no hiaraka aminay mandritra izao tontolo andro izao. Dia aza mafoina mahasaraka anay. Nivavaka tononona sy angatany amin'ny anarana Jesosy. Amen.